pejiny politika kosa indray dia isany niteraka resabe koa tatoato ny mikasika ny antoko-panohitra sy ny fitsanganana izany. Manana ny heviny mikasika izany ihany koa ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM avy any amin'ny faritany Toliara. Mbola fanadihadiny vola ravoavy sy tira potarsatra. Mitaky ny amoahana ny satan'ny mpanohitra aloha vao mandeha miroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM avy any amin'ny faritany ny Toliara. Takin'izy ireo ihany koa ny tokony jeren'ny CENI sy ny ACC momba ny lisam-pifidianana izay mipetraka olana trany nandritra ny fifidianana roa farany teo dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka. Ny fahita any Toliara ny élection zay natao tamin'ny na ny présidentielle na ny député teo dia nampitola gagazy satria misy olo tsy fidiny fa lany dia mivanontany zareo hoe avy aiza na halany amin'ity olona ity ka tsy fantatro CENI ve no mifidy ny olona ho atao candidat, CENI ve no mifidy ny olona ho lanina sa ny mpanao politika. Fa raha ny mpanao politika no mirotsaka ho candidat dia avelao ho aferan'ny mpanao politika ny fifidiana fa tsy aferana CENI satria mamparary fo sy mamparary eritreritra ny zavatra ataon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Ary raha iroso fifidianana ben'ny tanàna isika dia miteny zahay avoay aloha ilay statut de l'opposition hazava mba hizara roa mazava ny lalana misy eto firenena hoe ireto ny mpanao politika irotsaka ho fidiana fa manohitra ny fitondram-panjakana, ireto ny mpanao politika irotsaka ho fidiana fa pour ny fitondram-panjakana misy ankehitriny dia hitantsika ny vokany rehefa avy eo. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana eny am-pelatanan'ny Jiola, mitaky fandraisana andraikitry ny Premier Ministre ary ny tokony isiany fanadihadiana parlementaire ny RMDM. Betsaka loatra ny mpitandro filaminana maty avy amin'ny basy eo ny am-pelatanan-dala. Betsaka loatra ny olon-tsotra maty eo ny basy eny am-pelatanan-dala. Avy aiza ireo fitaovam-piadiana eny am-pelatanan-dala reo. Raha ny fanazavana ny fisian'ny basy tafiditra tsy ara-dalàna no anisany mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny amin'iny ilany atsimo nosy iny hoy ny RMDM. Takiny ny rodoben'ny mpanohitra ny amoahana ny marina momba ny basy sy ny fitaovam-piadiana niditra tsokosoko teto amin'ny firenena.